ny fanarahana tamin'ny mponina moa ny hoe tsy ho atao ambanin-javatra ireo tanora indrindra fa ny ankizy. Tsiraka izy ireo mihitsy no tororan-tanana izay nanaovana izao ezaka lehibe izao hoe ny anolorana isaky ny sokajy. Anankitelo izay no voatolotra, ny U14, U18 ary ny U20. Anankitelo izy sisa no hotolorana, dia ny U12 dia ny vehivavy dia ny U16. Ezahana zany izay fanomezana izay mba hamparisika ny ankizy eo amin'ny fanatanjahantena. Mora teo tena faniriana sy etaetan'ireo mpikarakara ny fanatanjahantena, etaetan'ireo ankizy ihany koa mba azo fanamiana mitovy ahafahana miseho amin'ny fifaninanana isan-karazany izay hatrehany. Ary dia tena mandrisika azy ireo zany ahitany fandresena isaky ny miatrika compétition izy. Izany hoe 17 zany no tanjonay amin'ity survêtement 17 ampitomboina 9 izay 17 zay.